La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Misokatra ankehitriny fisoratana anarana en ligne ho an'ny ireo izay maniry hanao vaccine Johnson eto Madagasikara raha nambara ministry ny fahasalamam-bahoaka. Anomboka amin'ny volana septambra ho avy izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina izay ataon'ny fanjakany amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana-tany sy ny asa vaventy. Nolanina teneny vony anteny miarandoolona androany ireo volavolan-dalàna miisa roa natolotra ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mahakasika ny findramam-bola fanatanterahana ny tetika SAPIC 2 sy PIC 3. Iampy iray 5 degré Celsius ny hafanan'ny tany hatramin'ny taona 34 raha ny fiazakazaky ny fahasimban'ny tontolo iainana ho ireo manam-pahaizana. Tokony homana manoloana izany Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena miverina mihiboka nanomboka androany Martinique avokatry ny firongatry ny valinaretina Covid-19 any an-toerana izay miditra amin'ny 4e vague amin'izao fotoana izao. Ny Martinique izay tsy naharisika tamin'ny fanaova-vaksiny. Ny adidy ireo avy hatrany. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vafitonga soa atao anatin'ny vaovaon'ny Golo TV tontolo ny fahasalamana avy hatrany isan-tarantsika izany dia misokatra ankehitriny fisoratana anarana en ligne ho an'ireo izay maniry hanao vaccine Johnson eto Madagasikara raha nambara ministry ny fahasalamam-bahoaka Abraham Randriamanana. Manomboka ankehitriny ny fandraisana ny anaran'ireo te hisiraka ny vaccine Johnson ho an'ny fanaovam-vaksiny andian'ny faharoa eto Madagasikara raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Misy ny lamina napetraka amin'ny fanatanterahana ny fisoratana anarana, miankina amin'ny fahavononana ara-pitaovana sy ny fizotry ny fisoratana anarana no ametrahana amin'ny fotoana hanamboana ny fanaovam-vaksiny raha ny fanazavana. Misokatra zany lay fisoratana anarana en ligne, lay atao amin'ny someso zany zao misy fandaminana kely amin'ny teny frantsay hoe validation moa zany zay atao mahakasika an'izay. Eo koa zany zay ahafahantsika rehetra dia misoratra anarana eny amin'ilay CSB2 zay efa natao toerana fanaovana vaksiny ho an'ireo missionnaire akany velany, ho an'ireo mpianatra ho any velany, ireo mpiasan'ny fahasalamana zay mbola tsy nanao vaksiny mihitsy izy dia misoratra anarana eny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireny olona ireny. Tsy aivina miisa 573 hetsy ireo fatran'ny vaksiny Johnson tonga teto Madagasikara ny volana Jolay lasa teo. Androany no ny azon'ny tanàna ny Nosy be Sainte Marie ny apahany amin'ireo vaksiny ireo raha ny fanazavana. Miandry ny fahatongavan'ny 2e dose kosa ny fanatanterahana ny fanaovam-vaksiny ho an'ireo efa nisitraka ny andian'ny voalohany tamin'ny Covishield ary tsy misy intsony ny fandraisana anarana mikasika izany. Itsy ankilany manentana tranony rehetra naraka sy hanajany fepetra-pahasalamana isorohana ny fianaka ny valinaretina ny tompon'andraikitra ny fahasalamana. Namoaka fanambarana ny OFAM na ny office pharmaceutique malgache fa nisy nangalatra ny conteneur iray izay nahitana fanafody ampoule sy 310 baoritra mitondra marika Deska alatra izay nitranga ny fadiminy volana aogositra lasa teo tokony tamin'ny 5 ora maraina tao amin'ny serana tsambony Thomasina. Amoxicilline gélule ibuprofène comprimé, ampicilline injectable ary pénicilline AG injectable tao anatin'ny conteneur avery eo. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia mbola manaraka fitsabona ny roa isan-jaton'ny marary Covid-19 izay niraisin'ny CHU anosialy antanana tamin'ity taona ity saika ao anatin'ny forum grave ny akamaroan'izy ireo. Evry Tafiakatra 100 hatramin'ny faran'ny volana Jolay ny marary ny Covid-19 noraisina an-tanàna teny anivon'ny CHU anosialy.
raha ny tatitra nataon'ny lehiben'ny hôpitaly manodidina ny 200 amin'izay sisa no mbola manaraka fitsaboana eny an-toerana, izany hoe marary miisa 7. Na izany na tsy izany, maro ny teboka mahasarotra ny fandraisana an-tanana azy ireo. Somary mbola manahirana ihany ny fandraisana tanana andreo olona satria ny ankabeazan'ireo olona reo efa nijabo tena tany ivelan'ny hôpitaly, efa nandray fanafody maro taloha natongavany aty amin'ny hôpitaly, ka isany hoe tondra fahasarotanana kely ngamany amin'ny fandraisana tanana satria mety efa reraka ny voa, efa reraka ny aty, manampitrotraka ny aretina mahazo anazy. Azo lazaina ho maivana ny tranga voa marina noraisina an-tanana teny anivon'ny hôpitaly raha oharina tamin'ny taona 2024 izay efa nananika ny 700. Ankoatra ny olana arak'olona indrindra ny piasan'ny fahasalamana nandray an-tanana mivantana ny marary, lesoka ny fampitaovana. Nanamafy ny fanohanan'ny hôpitaly hatrany araka izany ny pneumo aide. Alors nous avons envoyé depuis le début de l'année. Roapolo ny extracteur d'oxygène efa nalefanay indrindra tao anatin'ny fotoana nampahamaivany Covid-19 tamin'ny Tomdas. Ny ampy folo tamin'io indray no nomenay vao tsy ela akory izay ary mbola mitoy ny fitsinjarana azy eto Antananarivo sy Toamasina. J'en amène un la semaine prochaine à Tamatave. Ny zavatra rehetra ro marina ngamba dia tsotra hoe ny hôpitaly akory tsy hoe toeram-pitsaboana Covid, fa ny hôpitaly dia natao hitsaboana ny karazana aretina rehetra. Ary noho ny amin'izay indrindra no mahatonga anay hoe manampy amin'ilay fanofanana ny mpitsabo, ny fampianarana satria teto Anosy zao ohatra dia nomboka omaly sy androany dia mbola nisy fampizarana traikefa tamin'ny mpitsabo. Ankoatra ny tantsoroka mivantana nentina amin'ny hôpitaly, nitondra fitaovana manokana hanaramaso ny fiasan'ny concentrateur d'oxygène nampiasaina amin'ny fitsaboana karazana aretina maro eny anivon'ny hôpitaly ihany koa ny manampahaizana vahiny avy amin'ny tifika mba hanay raisam-pirenena ity. Makasika ny Covid-19 izay hatrany fa momba ny taremarika kosa indray dia araka ny tasitra izay avy anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity misa 4 ireo tranga vaovao, 20 ireo sitrana soamantsara, 20 kosa ireo mbola anatin'ny forme grave. Fa lafa mavao hafa kosa indray dia hanomboka amin'ny volana septambra ho avy izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina izay ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy miantarandriana. Isan'ireo efa nandrasan'ny mponina ao amin'ny faritra Dianana ny amboarana ny lalam-pirenena fahaenina nandritra ny fandalovan'ny ministra ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy tao Antsiranana omaly. Nambarany fa hanomboka amin'ny volana septambra 2024 izao ny fanamboarana izany. Simba lalam-pirenena fahaenina. Tsy fanometsiny eto isika, izany nanimba azy, fa matoy io simba dia tsika zany nanimba azy satria tsika no mandeha eo amboniny eo. Ny zavatra tadiavin'ny fanjakana sy ny ezahany fanjakana dia ny hoe ahoana nananana lalam-pirenena mitsangana ka maharitra ho tombotsoany be sy ny maro. Mety mandany fotoana zany satria te hanantsara. Tsy vola kely fa vola matapitrisany maro ny ao anatin'izy io. Ao ny volan'ny ndram'ny fanjakana malagasy, fa ao ihany koa ny fanomezana avy amin'ireo mpamatsifony ireo raha vola amin'ny lalam-pirenena fahenina l'Union européenne. Misy ny vola indramitsika amin'ny Banque européenne d'investissement, fa misy ihany koa ny vola izay omeny l'Union européenne atsika fanatanterahana ny tetikasa. Mazava ho azy fa manana dimy lehibe zany tsika. Andray ny fepetra rehetrarehetra, mafy tamintsika ny fahasombany lalana, mafy tamintsika ny aritra n'izay zavatra rehetrarehetra izay, dia izay fiaretantsika sy mafy izay no tokony hisy tomantsika lesona satria ho atombontsika io lalana io manomboka amin'ny volana septambra dia rehefa manatanteraka ny asa zany tsika, rehefa vita ny asa dia samy tadidy daholo tsika rehetrarehetra ohatra niza ny fahasahiranana ny anjady tamintsika tamin'izy io simba sopotika, ka inona zany ny andraikitra ao amin'ny fikajianan'izy io satria
tsy te hiaina n'izay fijaliana izay ntsony a rapitso rafaka pitso. Namafisin'ny ministra tompon'andraikitra fa mandalo dingana maro ny fanatanterahana ny asa ary efa nijery ny pitsopitsony rehetra mikasika izany ny tompon'andraikitra. Anaraka ny fenitra tanteraka ny fanamboarana ary manodidina ny roa taona ny faharetan'ny fanamboarana raha ny fanazavana. Namafisiny ankilany fa ilaina ny fiarahamientana sy ny fahatsapatenany tsirairay amin'ny fikajiana ny fotodrafitrasa mba hahasitra sy ho tombontsoany rehetra sy ireo taranaka any aoriana. Nanambara moa ny tompon'andraikitry ny ministera fa efa fantatra ihany koa ankehitriny ny orinasa natanteraka ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina eny. Fanena izy atsika ny vaovao dia manodidina ny 800 ny asa vita amin'ny padev ho an'ny tanànany Antsiranana. Nidina anjery ny asa vita tena toerana omaly ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy. Ny ministra lefitra misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao ny solitena avy amin'ny AFD sy ireo manam-pahefana any an-toerana Antanandriana. Tafiditra amin'ireo tanan-dehibe miisa enina voakasiky ny tetikasa PADEV na ny programme d'appui au développement des villes d'équilibre Antsiranana. Tetikasa izay miompana amin'ny fanatsarana ny tanan-dehibe, fotodrafitrasa maro no namboarina tamin'ny alalany. Isan'izany ohatra ny fanamboarana ny lalana miazon'ny abattoir vaovao, ny fanamboarana ny eo amin'ny croisement Sarebareba, lalana Mangarivotra sy ny maro hafa. Hatreto, manodidina ny 800 ny asa ny vita. Omaly, nidina tany an-toerana nijery ny kalitaony asa vita sy ireo fotodrafitrasa mbola amboarina ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Niaraka tamin'ny ministra lefitra misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao, ny solitena ny AFD na ny Agence Française de Développement, ny governoran'ny faritra, ny ben'ny tanàna, ny manam-pahefana sy ny teknisianina maro. Namafisin'ny ministra nandritra ny fitsidiana izay natao fa tsy maintsy hovitaina avokoa ny asa pampandrosoana rehetra. Matetika rehefa misy tetikasa atao ohatran'io dia misy ny faly, misy ny tsy faly. Ary ho an'ny mpitondra dia mazava ho azy, ho an'ny mpandinika dia tsy ny zavatra vita ny resahan'ny olona fa ny zavatra tsy vita foana. Ny vita ohatran'ny hoe efa vita ho azy teo iny, fa ny tsy vita ihany no resahana. Tsy maninona izany satria ny fitondrana dia vonona hiatrika n'izay zavatra mbola tsy vita ihany koa, satria raha vita daholo izy rehetrarehetra tsisy atao intsony izahay. Ka misaotra anareo izay mampatsiahy anay hoe mbola tsy vita ny zao sy ny zao sy ny zao, fa dia mametraka fanamby izay fa ho vitainay reny. Ankoatra ny fananganana fotodrafitrasa natsarana ny tanan-dehibe, tafiditra amin'ny tetikasa PADEV ihany koa ny fampitaovana. Nisy manoloana io ny fanomezana karazam-pitaovana tahaka ny solosaina, imprimante, moto sy ny maro hafa ho an'ny kaominina teo an-tampon-tanàna ny Antsiranana. Entina natsarana sy kojakojana ny tanàna ireo fitaovana ireo ary hampandrosoana ny kaominina raha ny fanazavana. Nanentana ny mpisitraka rehetra ankilan'ny ministra tompon'andraikitra hanaja sy kojakoja ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa iombonana. Betsaka ireo tetikasa natao ireo, ampahan'ireo hitanay androany nijery ny fanatsarana, nijery ny zavatra mbola azo vinavinenao atao rahampitso, fa indrindra hoentina amporisihana antsika araky ny fampitaovana izay natao androany io, ny anatsarana sy kojakojana araka ny voalaza teo nio fotodrafitrasa rehetrarehetra teo izay fanomezan-tanana mampilafy avy amin'ny fanjakana sy ny mpamatsy vola ary ny gouvernoura ny faritra dia nahy. Ino sy mananteny izay fa ho raisitsika mpitiavana izany fa indrindra natao hanivoaka ny Antsiranana ray manontolo, nivoaka malagasy amin'ny ankapobeny izay mandalo eto Antsiranana ireo fotodrafitrasa ireo mba ahafahantsika mijery miaraka ny hoavin'ny firenena any amin'ny tsaratsara kokoa. Nanamafy kosa ny teo anivon'ny AFD fa vonona hatrany hanohana ny fanjakana amin'ny alalan'ny famitana ny tetikasa pampandrosoana. Fifaliana ho an'ny AFD tokoa izao fanaovan-tsiny izao satria marika izany fa andray tanana ny asa rehetra mikasika an'ireo projet ireo ny commune rehefa avy eo ary omena fitaovana mba ahafahana manatanteraka izany. Mbola ho toyiny koa dia eo mpikarakarana ny aty amin'ny faharoa amin'ny PADEV izahay ary mbola ao anatin'izany ihany koa ny tanàna Antsiranana sy ny manodidina azy. Amin'ny ankapobeny, afa-po tamin'ireo asa vita ny ministera sy ireo mpisehatra rehetra. Tsy aivina, ankoatra ny Antsiranana, misitraka ny tetikasa PADEV ihany koa i Fianaratsoa, Toliara, Mahajanga, Antsirabe ary Toamasina. Mitentina 330 tapitrisa euro kosa ny laminasaka ny AFD no mamatsy ny ampahany betsaka amin'izany raha toka ny fanjakana malagasy no mamatsy ny 9 tapitrisa euro.
hoeny amin'ny anteny miarandoolona isika dia nilanina teny antoerana androany ireo volavolan-dalàna miisa roa izay natolotra ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mahakasika amin'ny findramam-bola fanatanterahana ny tetika sy pic 2 sy pic 3 ny alarana evizao. Nakatoavy anteny miarandoolona androany ny volavolan-dalàna miisa roa mahakasika ny findramam-bola any amin'ny banky iraisam-pirenena. Voalohany amin'izany ny fankatoavana ny fifanarahana findramam-bola entina amatsiana ny dingana faharoa ny tetikasa fanatsarana ny fisitrahana angovo sy ny fototra-fitrasa fanamboaran-dalana anatin'ny tendro tambatra ho an'ny fitombon-karena na ny pic 2 ao ihany koa ny fankatoavana ny fifanarahana findramam-bola entina amatsiana ny tetikasa fanovana ho an'ny fitombona ny toe-karena iaraha-misalana ny pic 3. Hatreto mbola latsaky ny 20 ny tahan'olona misitraka ny angovo eto Madagasikara ka ho fanatsarana io taio no antony nanaovana ny findramam-bola anohizana ny tetikasa pic 2. Sy famatsiana herinaratra any amin'ny tontolo ambanivohitra, électrification rurale any amin'ny faritra Dianasy Atsimondrefana sy fanamboaran-dalana connectivité routière any amin'ny nosy Sainte-Marie ho tanjona ny tetikasa. Mitentina $10,000 américaine na 6,548,500,000 ariary ny fampindramam-bola izay averina ao anatin'ny 20 taona ka ny famerenam-bola amin'ny 10 taona voalohany dia tsy abavana zana-bola. Ny zana-bola atao dia intérêt kosa dia 0,1% isan-taona amin'ny volana voaka izay tsy mbola voaverina montant décaissé et non encore remboursé. Ny commission de service isan-taona dia 1% ihany. Mitetina $10,000 kosa ny fanatanterahana ny tetikasa pic 3 izay mitsinjara amin'ny faritra maro toy ny faritra Antsinanana, Vatovavy Fitovinany, Analamanga, Analanjirofo, Anosy ary ny faritra Antsimon'ny Nosy. Donc il avait ça tout ça, mais on avait les petits pompons. C'est des beijans tout ça. Alors c'est à l'eau, alors tout la fou. Mais ça la boule, c'est des fous là, ça tout comme pour la nouvelle. Dis-moi, ajouter ceux qui vont se lever là, la foule of the Asia, ça n'est jamais c'est pas que pour la l'Afrique, c'est tout ça. Faut Siamo referendum fitaovana sy lefatra matao daholo ny olona rehetra. Aza matao hatramin'olona. Mandeha le resaka sénateur, n'ayez pas peur, mbola hisy ratification hafa ho arosoko eto aninareo. Aza matao hatrany. Mbola latsaky ny 30% tsika zao PIB midetsika. Nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa efa mitady lalam-bola hafa ny fitondram-patsakana malagasy anatanterahana ny tetikasa maro ary ho hatsaraina ihany koa hoy ireo tompon'andraikitra ny fangaraharaana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa izay efa nazahoana fa matsim-bola. Folo aogositra araiky amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo, folo aogositra araiky amin'ny roapolo sy roa arivo. Fenitelopolo taona androany grande marche du 10 août sur Yavolo. Etsika nafatesana olona maro manoloana ny lapany Avolofo nanoerana ny fitondrana Didier Ratsiraka Michel Arnarzon. Raha ny amin'ny zava-mitranga tamin'ny folo aogositra arivo sivinjato sy folo ray isika eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara dia mety ny somary mitodika kokoa ny rona telo volana lasa melohan'io satria ny folo jiona tamin'io taona io no nanomboka ny fietseham-bahoaka izay nanohitra ny fitondrany ny filoratsiraka tamin'izany fotoana izany. Ny mpianatra, ny mpampianatra narahin'ny vahoaka maro no tena kitro ny faharan'ilay fietsehana tamin'izay fotoana izay ary teo ihany koa moa ireo lay mpanao politika afantatra tamin'izany fotoana izany. Tamin'io folo aogositra io dia tena vahoaka maro be tokoa no lahatra nanao fietsehana nankeny amin'ny lava-panjakana ty Mahavoloha ny tarihan'ny professeur Zafy Albert ary pasteur Andriambanjato sy ny hafa
reo moa zany no tena fantsatra tamin'izany fotoana zany teo koa moa général Rakotoarson na Voibe. Feno 30 taona katrika androany ny rotobe ny fahafanana ny grande marche du 10 août sur Yavlo. Antoko politika miisa 40 fikambanana miisa 50 ary ny mpanao politika Zafy Albert no nivondrona tao anatin'ny Hervel. Valo alina kosa ireo mpiasam-panjakana nitokana. Ty amin'ny volana Jolay raha somary dinganina kely ny tantara. Ty amin'ny volana Jolay ny anafana izany fihetseham-bahoaka izany satria efa tena lasa nivadika ho fitokonam-be izy io manerana ny nosy. Indrindra rehefa nitsangana ilay gouvernemanta tetezamita izay notarian'ny professeur Zafy Albert nitendrena au prime ministre tamin'izany fotoana izany ary teo ihany koa ny généraly Rakotoarson na Voibe izay natao filoham-panjakana ary ny Hervel no nanao ny fananganana ny gouvernemanta io fa tsy ny gouvernemanta Andratsiraka akory, tsy ny filoratsiraka akory. Ny amafy arak'izany ny fihetseham-bahoaka ary fitakina moa tamin'izany fotoana izany ny hoe fialan-dratsiraka eo amin'ny fitondrana ary fananganana lalam-panorenana vaovao mihitsy erisona amin'ny repoblika fahatelo. Nampisarakevitra ny zava-nitranga tsy teo anivon'ny Hervel fotsiny ihany fa teo amin'ireo mpanao politika amin'ny ankapobeny. Antony fizarana izay Hervel izay. Hervel 13 Mey izay notariany Zafy Albert sy Andriamanjato Richard. Ny Hervel Rabe Arvelo notariany Manandafy sy ny MMSM notariany Ratsiraka Didier. Niravan'ny filoratsiraka ny gouvernemanta taty amin'ny 20 sy 20 amby Jolay tamin'ny io taona io zany ary dia taty amin'ny 20 Aogositra notendreno prime ministre ny Andriamatoa Guilira Zanamasy dia nanangana gouvernemanta vaovao. Ny fahitany ny mpanao fihetsiketsehina teo amin'ny teny folomiazy nefa dia tsy mivonona ny fampiraraha mihitsy ny filoratsiraka. Izy raha teo nanambara tamin'ny kabarana taona tamin'izany fotoana izany fa tsy aly izy fa ny fifidianana ihany no manala azy toy izy ka tsy lany. Ary dia avy amin'izay no nitarika ho any amin'ilay hoe fakana fahefana teny amin'ny lapam-panjakana teny Mavoloa tamin'ny 10 Aogositra ary dia zay no anton'ilay diabe ny fahafahana hoe ny akana ny fahefana eny amin'ny lapam-panjakana eny Mavoloa. Mahery ny 50 ireo olona maty ary 300 ireo olona naratra mafy. Ratsahivina ny 1 amin'ny 30 Oktobra 1 amin'ny 790 no mitsahatra ny krizy tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony teo amin'ny filoha Didier Ratsiraka sy ireo mpanohitra. Taorian'izay nametraka ny tetezamita ny transition démocratique ny filoha Ratsiraka. Nisy ny fandaniana ny lalam-panorenana vaovao ny volana Aogositra 2 amin'ny 790 ary nanatanteraka ny fifidianana herintaona tao aorian'izay. Fifidianana izay nametraka ireo mpanohitra teo amin'ny fitondrana ary Zafy Albert no filoha voalohany repoblika fahatelo. Hatreto raha ny tantara tsy nitondra voka-tsoa ny firenena ny fandrodanana ny fitondrana mitsangana vokatry ny tsy fanekena valim-pifidianana sy ny fisian'ny olana maro samihafa. Tontolon'ny politika izay hatrany dia taorian'ny TAF izay nataon'ny filohan'ny républicaine Madagasikara ny alahady lasa teo mahakasika ny Apollo 21 naneo ny heviny RMDM ary milaza fa tsy tokony salasala aneo ny marina ny mpitondra sy ireo mpanao fanadinana mihina Ravera Orso. Naneo hevitra mikasika ny raharaha politika eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny raharaha Apollo 21 izay mahavoasaringotra mpanao politika maro. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety androany. Tsy tokony atahotra sy isalasala ny marina hoy izy ny mpitondra. Ankilan'izay vahaolana maharitra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana no tokony tadiavina. Tapitra rapitso ilay 3 andro ametrahana fiovana saingy mbola tsy hita izay vokany. Tsy hivina nankalazaina androany teto amin'ny kianjan'ny finoana magrobioririka ny faharoa taona ny RMDM.
ankoatra ny fanehoan-kevitra samihafa manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny. Nisy ny fampafantarana ny fian-kevitra tapaka ranitra ny fionam-be nataon'izy ireo teny bypass. Verina ny Antsiranana isika dia vita tanteraka ny fanamboaran-dalana miala ao tapin-tanànan'ny Antsiranana makany Ramena izay mirefy 80 kilometatra. Ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany sy ny asa vaventy tamin'ny alalan'ny tetikasa pôle intégré à de croissance no nanatanterahana izay asa izay ny andidiny izay teny miantarandrianay. Tahaka izao ankehitriny lalana miala eo atapin-tanànan'ny Antsiranana faritra Dianara miazo an'ny Ramena. Ity farana izay toerana isan'ny be mpitsidika indrindra ny amin'ity faritra ity ary isan'ireo misintona mpizahatany betsaka antony mahazava-dehibe ny nanamboarana azy. 10 taona ny maro no tsy nisy nanamboatra ity lalana ity. Isan'ireo mpamily mivelona aty amin'ny faritra hatramin'ny taona 7 ohatra ity iray mpianakaviana iray ity. Hatramin'izay nananosarotra raha nanambarany ny fivezivezena tany an-toerana. Ankehitriny miteraka tombony mivantana ho an'ny mponina izao fahavitany lalana izao. Taloha izy tena ratsy be lavaka be dia adiny iray lalana 19 km atao adiny iray. Zao izao vita tsara io anatin'ny 12 minitra fô mandeha aty amin'izao. Ny fahasahiranana tena manimba accessoire be zany le lavaka be taloha. Dia isaka lahady mitsangatsangana tafitsangatsanganany olona avy eo Digo tapin-tanàna zany rehefa sabotsy sy lavy dia aty manao pique-nique misaikisaiky amin'ny ranomasina. Tena mamazoto mandeha aty daholo le olona satria efa tsela be fa vetivety fotsiny dia tonga. Tamin'ny alalan'ny pic na ny tetikasa pôle intégré de croissance nanamboarana ity lalana ity. Ho an'ny lalan'ny Ramena manokana mirefy 80 kilometatra ny fanamboarana natao. Nanomboka tamin'ny mars 2020 nanomboka ny asa ary iray volana lasa ny vita tanteraka ilay izy. Misy ao amin'ny 80 kilometatra sy 700 izay ny lalana natao goudron. Ankoatran'izay dia maro eo ataontsika hoe ouvrage izay namboarina vaovao ny sasana natao asiana fanavoazana. Ny fanatsarana moa zany tamin'ny lalana ty tsy nisy panneau mihitsy taloha dia misy panneau eo amin'ny 7 mpizato zany panneautsika de signalisation volovolaina. Misy 28 taloha vaovao izay tsy nisy tamin'ity lalana ty zany fa namboarina mihitsy mba hahafahan'ny rano mikorina kokoa. Dia misy protection na gabion 2830 mètres cubes zany natao mba iarovana ny tany avy eny ambony tsy hirotsaka. Isan'ireo nojeren'ny ministra ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy, ny ministra lefitra misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao ary ireo mpiara-miombona antoka sy manam-pahefana maro ihany koa ireo taty an-toerana. Na afa-po ny asa tamin'ny ankapobeny, na misy azy ireo pitsopiso ny asim-panavozana. Ankoatra ny lalana Ramena, tetikasa maro ihany koa ny vita tamin'ny alalan'ny pic. Isan'ireo nojerena ihany koa ankilan'ireo asa maro vita tamin'ny alalan'ny RPI na ny ressources propres internes. Ankoatra izay, nisy ny foto-drafitr'asa toy ny lalana pavé izay vitany teo anivon'ny faritra. Entina hampandrosoana ny tanàna Antsiranana ireo tetikasa sy asa lehibe maro ireo raha ny fanazavana hatrany. Ny fanamboarana ny tanan-dehibe izay isan'ny laharam-pahamehany ny fitondram-panjakana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hiavaka amin'ny fety izay iarahana amin'ny Original Events sy ny mpanakanto tovitray eny amin'ny Caribe Hotel domaine Manerinerina ny alahady ao avy izao manomboka amin'ny 3 tolakandro. Isy ihany koa ny vahiny saina toy ny safidy sy Sara Kolonana Tsipirinzay. Fety anankiray miavaka miaraka amin'ny Original Events mazava ho azy miaraka amin'ny tovitray amin'ny alahady zao fa 15 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3:00 marina fa plein air izy io dia manasa antsika rehetrarehetra betsaka nareo nangataka hoe concert amin'ny andro atoandro fampisehoana amin'ny andro atoandro dia fotoana anankiray occasion anankiray zany afahantsika miaona afahantsika mifankahita afahantsika miaramira indray dia manasa antsika rehetrarehetra. Ny fidirana dia tokana ihany 20 000 ariary na 100 000 francs afahanao mahazo ny tapakila atso aingana dia aingana fandroden'izao ny toerana amin'le numéro izay voalaza eo ambany ao dia afaka alainao ao amin'ny Caribe Hotel Analakely ny tapakila. Maharitra adiny 3 ny fampisehoana ataontsika eo daholo le hira rehetrarehetra taloha rehetrarehetra reny miampy ny hira vaovao mazava ho azy
dia isy ihany koa ny vahinina saina misy any safidy ao misy any sarakilona ao a dia iaraparapi-o zahay a dia mahafinaritra eo manelan'elan'izay a misy ny snack ho antsika rehetrarehetra zay tia mitsakitsaky a tia mitsakotsako misy ihany koa ny coin bar ho an'izao tia misotro a misy ihany ny photobouffe zany hoe coin afahantsika makasary miaraka mitovitray zay te ametraka fahatserovana afaka makasary manokana ihany koa anareo fa dia isy ihany koa ny feu de camp miaraka amin'ny grillade sy ny karazany dia rivotra madio ny toerana mahafinaritra inona tsony moa andrasana fa dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy manasa antsika rehetra ho tonga tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha nidirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao anatin'izay tapany faharoan'izay vaovao zay dia hiditra mivatana atao anatin'ny fampalalam-baovao rehefa avy eo ny namana mpanao gazety Michela Ranarjona rehefa avy eo ary Wawa Production et Telma vous présente Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Noussibé. Au programme, carnaval dans la ville de Noussibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, course lacan, football, marathon, morin, élection Miss et Mister Somaro et spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Tesso, Zanjamed, Rijad, Jalto, Jorshi, Rootsful, Zangarata, Bastalayan, Mad Max, Ambunj, Big MG, Stéphanie, Oulmaza, Neil Clément, Goulam, Inosbi et Wawa. Et cette année, Summertime à la plage Madirke et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor, Envoul et THB. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, Nisota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto, tangatin tangu maro china mitakaza. Resto, naeza weza waliano misakafu. Resto, maneran Madagascar matukiazi. Resto, tambula sasa. Resto, na naola supu. Resto, na samu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit saranga ndulu na sasa na ulbe. Resto, ato vifilu masala imusara loko misi. Resto, tiako tiano watika. Resto, batumalaza tenga tsara tialako. Resto, vita malagas. Resto, Maman Koukoua. Fitinjato ariary. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Entre nos fous rires et nos moments de complicité, nous trouvons toujours le moyen de s'amuser. Pour que chaque plat préparé soit spécial, nous avons choisi des spaghettis de qualité supérieure, faits à base de semoule de blé naturel, sans oublier sa délicieuse sauce tomate facile à préparer. Avec les spaghettis et la sauce tomate spéciale, chaque plat est unique. Vous aussi, découvrez la saveur incontournable des spaghettis et de la sauce tomate spéciale. Disponible dans vos points de vente habituels. Venez amin'ny fampahalalam-baovao isika
araky nefa nambara teo moa dia hiditra mivantana ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny tapo amin'ny faharoan'ny vaovao ity ny namana ampanao gazety Michel Ranarjona fa rehefa vonina zary dia tonga dia alatsatsika avy hatrany izany. Ireo mpivaritena na ihany koa ireo mpampanofatena no entina aminao mivantana amin'ity ala ity. Ety Tsaralalàna no misy anay amin'izao ala izao nisy atrasan'ireo mpivaritena na ihany koa ireo mpampanofatena no entina aminao amin'ity androany ity. Ireto farany moa izay nanaiky ifampiresaka aminay mikasika an'izay sy atrasan'izy ireo izay fa saingany safidy kosa ny tsy iseho tarehy fa amaly ireo fanontaniana izay apetraka amin'izy ireo. Andao ary. Anao zao mety hoe firy taona ianao zao dia efa firy taona nanao an'izay asana fivarotan-tena izy? Za zao efa 20 taona tompoko. Eo amin'ny 20 taona eo nanomboka tety. Inona no mety hoe nahatonga an'izay hoe nahatonga anao lasa mpivarotena izay? Olana ampanambadiana tompoko no nahatonga ohatr'izao ary mamelona zanaka 4. Taorianan'izay hoe fipariany valinaretina Covid-19 izay mety hoe ohatrotry ny ahoana izay asanareo izay? Mbola tsy nisy aloha ny Covid-19 mba nisy ihany ny vola. Tonga indray nefa ilay Covid-19 nanomboka nalefaka amin'ny fitadiavanay tety. Amin'izao fotoana izao tompoko efa tena memafy ny fitadiavanay satria raha mahita olona mpanjifaka hividy anay zay ety mahita ray na roa na ohatr'izany. Ho anao zao hoe 20 taona ianao zao mety hoe tsy efa ao anatin'ny tokony hoe efa olon-dehibe moa zany izay raha hoe ho an'ny fiarahamonina malagasy ohatrotry ny ahoana ny ainanao an'izay? Efa miakivy ihany fa sendra tsy misy nefa mivola ka tsy maintsy mitady inona ny amelomana ny ankizy ny trano hofaina. Dia tsy maintsy izay moa izany aloha ny lalana tokony andananay tompoko. Miaritra misaotra anao. Ho anao kosa indray mety hoe ohatrotry ny ahoana amin'izao ny mpanjifa mety hoe misy fisafidianana ve satria misy an'izay hoe ame anara-pahasalamana teo aloha efa niteny moa iny ny filohan'ny repoblika hoe foana ny couvre-feu nareo isan'ireo nitaraina hoe voatotoana ny asa. Nandritra an'izay hoe fisian'ny couvre-feu izay zao efa tsisy couvre-feu intsony mety hoe nisy fiovana ve izany ilay asa sa ohatrotry ny ahoana satria nisy ny Covid nisy ny couvre-feu miverina miasa ara-dalàna nareo amin'izao? Ny anay zany tsisy hoe firy ny mpanjifa na ohatr'izany fa metika mahita ambetika tena tsy mahita mihitsy ohatr'izay zany ny anay. Nisy fiovana ve izany sa hoe ohatrotry ny ahoana ny hena mihoatra ny taloha zao ianao firy ny client amin'izao firy ny client? Taloha zany taloha zany teo alohaloha teo zany tamin'ny confinement anina teo zany tsy dia mahita mihitsy fa zao mba misy kely ihany. Raha ho anao manokana mety hoe firy isan'andro izao amin'izao fiverenana manomboka miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro tsika? Tsy mihoatra ny 3 eo zany na 4 fara-fahabetsany. Maraina parivo ny andro zany. Ianao zao mety hoe amin'ny firy no tonga ety Tsaralalàna isan'andro? Za zany indraindray zany après midi iny amin'ny makety dia mody amin'ny 9 sasany amin'ny 6 ohatr'izay zany. Amin'izao efa tsisy couvre-feu intsony. Dia amin'izao tsisy couvre-feu indray indray zany tonga amin'ny 7 dia maraina mody. Matory zany? Ie. Saotra? Ho anao kosa indray mikasika ny fiarovana amin'ny aretina sy ohatr'izany isan'ny anontanian'ny olona matetika mantsy izay
hoe nareo miray amin'ny olona tsy fantatra dia ohatra sy ahoana ny tsy ny sida fotsiny ihany izay hoe efa fantatritsika fa covid-19 amin'izao indrindrindrindra. Raha le covid-19 aloha izany hatreto dia hita mihitsy izany hoe na izay ety ary izany mba matahotra an'ilay aretina satria ilay aretina tena tsy hoe eto amintsika ihany fa na hatrany ampita ary mampatahotra be izany ilay izy. Dia fa raha ohatra izany raha hoe mba aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo dia mba voaroaro amin'ilay ohatra hoe mampiasa kapoty izay na fimailo. Fa raha le covid izany aminay dia tena tsisy elanelana mihitsy izany aminay fa izy izany mba afaka hoe mampiasa kapoty izay amin'ilay aretina. Professiona indray mety hoe misy fisafidianana ve ny client amin'izao hoe misafidy olona ikena? Raha ohatra ny anay ety aloha izany izao dia tsy afaka mihitsy ny hoe isafidifidy izany mihitsy satria ilay vola izao efa tena krizy be mihitsy izany ety aminay tsy ohatra ny taloha. Amin'izao moa izao ilay fidiran'ny mpianatra izany izao dia efa tena tsisy vola intsony mihitsy ny ety zara raha mahita kely sisa. Afaka fantarina ve mety ohatrinona ny mora indrindra raha hoe miaraka amina lehilahy iray dia ohatrinona ny mety hoe lafo indrindra sa efa tsisy an'izay tsony amin'izao? Eo amin'ny 50,000 eo izany izao amin'izao ny farany hoe ambany indrindra fa misy moa izany ilay client hoe malahelo dia manampy ho azy izy ohatr'izany. Moa dia efa tonga any anaty chambre koa dia be da be ny condition afaka atao izany. Condition ohatra sy ahoana moa izany? Ohatra izao hoe manao position ohatr'izany izany ilay izy. Raha hoanao izao ianao izao mety hoe firy taona dia ohatra sy ny ahoana ny iainana an'izay? Izaho izao 13 taona. Dia ny iainana amin'izay izany tena manofa trano. Inona izany charge mety hoe alohanao amin'ny vola azonao ety sa hoe mety hoe mahatanora anao? Mandofa trano, vidin-jiro, ekôlazin'ny mpianatra. Izay izany ihany tena dépensako. Tsy misy manampy? Tsy misy manampy. Izaho ihany izany mizaka an'izay. Iena sa? Raha hoanao kosa indray mety hoe ohatratry ny ahoana ny fiatrehana ny anivon'ny fiarahamonina satria raha ny fantatra mety hoe efa fantatra hoe asa efa misy fa saingy hoe mbola tsy eken'ny fiarahamonina malagasy izay asa fivarota-teny izay dia ohatratry ny ahoana ny atrehana an'izay eo anivon'ny fiarahamonina? Ny fiarahamonina moa izany dia manilikilika, manambanimbany, manavakavaka avao koa fiarahamonina fa ilay izy moa tsy hita fa efa fitadiavana dia tsy afaka manoatra. Hoanao izao mety hoe miafina ve any an-trano sa hoe misy mahafantatra hoe manao an'izay asa fivarota-teny izay? Efa betsaka ny mahafantatra fa an-tegna izany tsy maintsy miafikafina. An-trano izany fantatra an-trano mandeha miasa. Anay moa izany amin'ny hariva no miainga. Sao hoe alina tsy ao an-trano ve mety hoe tsy mametra-panontaniana ihany zareo? Ny fantatra andrareo izany hoe mandeha miasa izay boaka trano dia amaraina izay tonga. Dia izay ihany koa no mamarina ny fidirana mivantana ao amin'ity androany ity mikasika an'izay hoe sehatra asan'ireo mpivarotena na mpampanofa tena izay asa izay tena efa misy eto Madagasikara tsy miafina amin'ny rehetra intsony izay saingy mbola tsy eken'ny ankamaroany fiarahamonina malagasy. Dia izay ihany koa no mamarina n'ity fidirana mivantana ity ho averina ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny toen'ny fampahalalam-baovao no arahintsika amin'izao fotoana izao. Isaorana moa Michel Aranarjona sy Fabrice Todson nitondra tamintsika sary sy ny vaovao teny tsara lalàna teny. Fa ny anoizantsika ny vaovao amin'ny ity androany ity dia mangataka fionana mivantana amin'ny filohan'ny République ireo mpisehatra amin'ny fizahantany araka nambaran'ny filohan'ny tour opérateur de Madagascar Yves Richard. Efa horotona katroko izao no nikatson'ny sehatra ny fizahantany noho ny fikatonan'ny lanitra Madagasikara. Raha efa mbolana maro no nampiakapio ny mpisehatra araka ny fanambarana ny raisana
nentin'ny fikambanana toy ny CTM na ny Confédération du Tourisme de Madagascar sy ny Fédération Nationale Mpitardia tsy hita soritra hatrany ny vahaolana aroso azy ireo. Fahitanay ireny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady ireny izay ataoko hoe lava dia lava ary azo lazaina hoe feno fa tsy mahafa-po ho anay ao anaty misehatra fizahantany zara raha nisy ray minitra niresaka momba ny ataontsika hoe fizahantany 12 andro talohan'iny niresaka amin'ny prime ministre fa hojerevana akaiky momba misehatra fizahantany sy ny fisokafana mandray fitenenana ny Andriamatofiloha tsy nisy mihitsy teboka momba ny sehatra fizahantany ary zay ny angatahanay fotoana farak'izay aingana miaraka amin'ny Andriamatofiloha andinihana ny ataontsika hoe vahaolana maharitra ho an'ity resaka fizahantany. Mananika ny valonjato tapitrisa euro ny fatiantoka ho an'ny mpisehatra amin'ny fizahantany hatreto. Efa saika avery asa avokoa ny mpisehatra manodidina ny roa tapitrisa raha nitatitra hatrany. Vahaolana matotra toy ny natao tamin'ny sehatra maro arak'izany no andrasan'ny mpisehatra amin'ny fionana mivantana amin'ny filohan'ny repoblika. Inona ny zavatra angatahanay dia izay le hoe fihetsika mitovy amin'ny andraisan'ny fanapahan-kevitra momba ny RN2 izany hoe eo ny eo ihany ary izay zany somary gaga ihany areto na metrahako mino fa mijery mazava ho azy ny ministra ny fizahantany hoe petsaka zany le fanontaniana hoe ngia ministra ve no tsy mitondra an'ireo feo avy aty aminay mpisehatra makany amin'ny ray aman-dreny lehibe filoham-pirenena sa Andriamatofiloha mihitsy no tsy miheno an'ireo feo avy ao amin'ny ministra. Fomba fiasa zany misy tokony hanatsarana fa izahay kosa natao anaty mpisehatra fizahantany dia manainga feo avo hoe jereo satria efa tena tsy andohalika intsony ranom-bary fa mbiakoditra. Manaitra amin'ny ministera PIA hijery ny tandrify azy amin'ny famahana ny olona mpisehatra ihany koa ny top. Raha tontosa araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fipetra ara-pahasalamana na ny protocole sanitaire nandrasana azy ireo tao anatiny herintaona. Fotoana izao amaritany tompony andraikitra mazava ny fotoana mety hisokafany lanitra indray. Yampy ray faingo 10 degré Celsius ny hafanan'ny tany hatramin'ny taona 34 raha ny fiazakazaky ny fahasimban'ny tontolo iainana hoy ireo manam-pahaizana. Tokony homana manoloana izany i Madagasikara io na saina. Tsy araka ny tomban'ireo manam-pahaizana ny fiazakazaky ny fahasimban'ny tontolo iainana maneran-tany amin'izao fotoana. Raha ny vinavina hatr'izay any amin'ny taona 120 no iampy ray faingo 10 degré Celsius ny hafanan'ny tany saingy raha nitatitra farany navoaka ny groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat na ny GIEC hatramin'ny taona 2020 dia ho tratry ho fiakarana ray faingo 10 degré C io. Antony maro mahatonga izay fiazakazaky ny fahasimban'ny abaka izay. Dia satria misy fandefasana ny antsoina hoe entina mangeza fanana avy aty amin'ny asan'ny zanak'olombelona makany amin'ny abakabaka. Ny samy mahatonga izany dia ny fampiasana ny angovo avy ao ambanin'ny tany na énergie fossile toy ny gasoil sy ny pétrole sy ny lasantsy ireny, izany hoe ny fitaterana, ny famokarana herinaratra avy amin'ny hafanana, ny fambolena ihany koa amin'ny alalan'ny famoahana ny antsoina hoe metana any amin'ireny toerana mando ireny dia mahatonga izany fiakaran'ny hafanan'ny tany izany amin'ny ankapobeny. Isan'ireo firenena marefo manoloana izay fiovaovan'ny toetrandro izay Madagasikara. Isan'ny efa iarahan'ny rehetra mahita ny fahatarana sy ny fiainan'ny rotsakorana ary ny haintany mavaivay any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Eo aloha zany fa nenana ireny fandefasana ireny entina mangeza fanana ireny ohatra hoe fampiasana ny angovo azo avaozina toy ny angovo azo avy amin'ny masoandro na azo avy amin'ny rivotra na azo avy amin'ny rano. Eo ihany koa ny fampiasana fatana mitsitsy na takamo mitsitsy na fampiasana arina ekôlôjika. Ankoatran'izay rehefa tonga le fiantraikan'ny fiofan'ny toetrandro dia tsy maintsy hatrehana ka misy koa asa fiatrehana ohatra amin'izany fiarovana ny morontsiraka tsy ho kaonirika rehefa miakatra ny hafin'ny ranomasina na koa fanampiana ny mponina hanatsara ny velon-tenany ka tsy ankin-doha amin'ny harena voajanahary intsony ka na tonga ary ny loza dia mba efa voina hiatrika izany izy. Raha nitatitra navoaka ny GIEC hatrany ny ety amin'ny elabolan-tany atsimo no tena voamafy amin'izay fihafanany ny tany izay. Vokatra io itombo ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena noho ny famafisany loza voajanahary izay ho avy na izany ny tondra-drano na ny haintany.
manoloana izay tokony hiomana sy anamafy ny paikady hiatrehana izany ny firenena tsirairay avy. Andrasan'ny firenena maro maneran-tany izay vahaolana azo tsapahitanana mandritra ny COP26 ho tanterahana ny Glasgow ny volana Novambra izao. Manoloana ity tranga miatra mivantana amin'ny zanak'olombelona maneran-tany ity. Mahakasika ny fanafiana eny amin'ny lalam-pirenena afaro kosa indray dia tahorinan'ny velam-pandrika izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana jola ray no lavon'ny abalan'izy ireo ary iray hafa voasambotra izao andriatsylavo. Niverina nirongatra indray ny asan'ny jola eny amin'ny lalam-pirenena afaro. Lasibatra avokoa ny fiara rehetra manao ny zotra amin'ny alina manomboka eo Brickaville ateny amin'ny manodidina ny Tomasina afaro. Mandeha amin'ny andiany ireo jola manafika fiara mandalo. Faritra ratsilalana sy misy fiakarana no tena ahitana trangana fanafiana mateti-piavy raha ny nambarany ireo tompona andraikitra. Taoriny ny velam-pandrika nataon'ny mpitandro filaminana, jiolay ray no lavon'ny bala ary jiolay ray hafa ihany koa ny voasambotra. Rehefa voan'ny bala ny ireo mpitandro filaminana, nandritra ny fifanjevona tao anatin'ny velam-pandrika. Efa misy andary mapetraka anay anatin'le camion. Tamin'ny raiky folo alina izy io tamin'ny raiky sasany alina. Dia efa le anankiray zany nanavana basy, le chauffeur. Amin'izay mandeha mora. Dia ny sasany tonga dia niakatra tao afara. Dia le gendarme efa ao afara ao, dia mazava ho azy zany fa tsisy ny azonao tao ny flagrant délit zany de nuit manao attaque et vol plus menace avec arme le chauffeur. Le gendarme koa tsy mahafantatra ino zavatra ny ampelatana zareo tonga dia nireagir. Fa ity zany efa be dia be le olona victime eto hoe. Ary io bandy anankiray le maty io mbola vao avy nangalatra sac de ciment na sac na siramamy be dia be tamin'ny tiasa ty vao tamin'ny herinandro lasa teo. Fa mbola mitoy le fampitorana dia hitantsika nitoy rehefa avy eo. Andian-jola hafa ihany koa ny saro natao Brickaville. Paikady 3 samy hafa no napetraky ny zandary ka nafana nahazo ny vokatra. Satria anaky 3 zany ny mesure napetraka anay misy natao hoe point à surveiller zany point de surveillance na ataontsika hoe point criminogène reo. Ireo point criminogène reo zany avy eo Brickaville sika Tamatavy tena matetika zone fitaraina na resaka attaque. Efa misy élément zany mobile reo zany ataontsika hoe présence dissuasive sady présence rassurante. Fa misy ihany koa zany fiarah-miasa amin'ny ATT ato amin'ny fanaovana an'le escorte le tomobile izay sécuriser ny élément gendarmerie amin'ny alina mandeha par vague na convoi zany izy. Ary fahatelo zao ty le élément embarqué ty dia io nazahoantsika vokatra. Dia anankiray maty dia anankiray izy naratra hitantsika amin'ny tomobile io dia mbola misy maratra fa tafitsaokana izy. Manoloana ireo rehetra ireo, nisy ny fampitandremana avy amin'ny mpitandro filaminana ho an'ireo mponina manodidina ny lalam-pirenena faro iny amin'izay mety ho alaim-panahy hanararaotra ny faratsiany lalana sy izay mety ho fandikan-dalàna. Nampatsiahy ny mpandeha ihany koa izy ireo samy ho mailo indrindra ireo mpandeha amin'ny alina. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny ministera tompona andraikitra iroso ny fanamboarana ny lalam-pirenena faro ka orinasa 3 no voafantana hanao ny asa fanamboarana ny ampahany mampitoy an'i Brickaville sy Toamasina. Ny voalohany efa milahatra ao Brickaville ary efa ao avokoa ny fitaovany ary efa manomboka ny asa. Ny roa hafa kosa efa nahatonga ny fitaovany tao Brickaville ny alahady fa 9 volana aogositra araky amin'ny 24 ary efa samy namonjy ny toerana tokony faharany anomboany ny asa. Nahitana fianana kosa ny tranga tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Betsiboka vokatry ny ezaka natao tamin'ny fampiarana ny dina sy ny fandraisana anjara ny mponina tsy maintsy ho tohizana soatsaraina hatrany ny ezaka vita hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Fanampanahavana. Nisy ny fotoana somary nafapana ny tsy fandriam-pahalemana fa noho ny fiara-miasa teo amin'ny mpitandro filaminana rehetra dia nieny zany ankehitriny ary mandry fahalemana ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Misy ihany ny alatralatra majinijinika eny tsy azo lavony ireny raha ny tanàn-dehibe ohatr'izao fa amin'ny ankapobeny indrindra ny reny faritra ambanivohitra tena milamina tanteraka ary isaorana ny zareo. Fotoana ihany koa zao no fanomezana afatrafatra ho an'ny mpitandro filaminana eto amin'ny faritra Betsiboka dia nisy fikanandona atao tamin'izany ary nisy mipaikady vaovao entina hitazomana izao fandriam-pahalemana eto amin'ny faritra izao na koa entina hanatsarana mihitsy izany fandriam-pahalemana eto amin'ny faritra Betsiboka izany izay iarahana amin'ny miaramila ny zandary ary ny polisy ny préfecture miara-misalaha.
ivadika maresaka IRS ampirenena isika dia verina mihiboka manomboka androany Martinique avokatry ny fironkatry ny vanaretina Covid-19 any an-toerana izay miditra amin'ny 4e vague amin'ny izao fotoana izao fanadina. Manomboka mangina tanteraka indray ireo lalambe ao Fort-de-France, miditra ao anatin'ny fiboana hentitra i Martinique, manomboka anio ary haritra 3 herinandro izany, fepetra izay noraisina hoentina miatrika ny andiany faefatra amin'ny fiparitahany valinaretina Covid-19 izay miamafy hatrany any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nasaina nody avokoa ireo mpizahatany tonga any ary ireo mponina ao an-toerana dia tsy afaka mandeha mihoatra ny 2 kilometatra miala ny trano fonenany. Mihidy avokoa ireo morontsiraka rehetra sy ireo mpivarotra rehetra ankoatran'ireo toeram-pivarotam-panafody sy toeram-pivarotan-tsakafo. Manahy amin'ny fiantraikany ratsy ara-ekônomika ao anatin'ny departemanta Iray-Manontolo ity mpitantana fivarotana akanjo ity. Hitoetrany ny fahasahiranana ary hito ihany koa ny krizy manoloana ny fivoaran'ity valanaretina ity. Etsy andaniny dia miaratsy hatrany ny toe-draharaha ara-pahasalamana amin'ity nosy ity. Amin'izao fotoana izao, mihamaro ireo marary no manatona tobim-pahasalamana ary efa manomboka feno ny hôpitaly amin'izao fotoana izao ary mihamaro ihany koa ireo olona tratra ny valanaretina tao anatiny 20 andro izay. Dia amin'ity herinandro vaovao ity dia tsy hisy intony ny toerana handraisana ireo marary vaovao. Hihasarotra araka izany ny toe-draharaha raha tsy misy fandraisana andraikitra henitra manoloana izany. I Martinique moa dia anisan'ny departemanta ahitana ny taham-panaovam-bakisiny ambany dia ambany. 20 isanjaton'ny mponina ihany no naharay izy ireo fatra roa ho amin'izay fanaovam-bakisiny izay hatramin'ny izao fotoana izao. Dia zay mamara vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahanao nanaraka iza soava tsara daholo tompoko. Malagasy. Presto. Maman Koukoua. Fiton-jato ariary. Vous a présenté Ny vavao. ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Patelma vous a présenté Ny vavao.